avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Boisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. Tompony mangatakatany ny vahoaka malagasy amin'ireo îles Épars sabodony ny frantsay noho ny tsy fananany ny fitondrana rajoelona hazon-damosina nararaotiny ny frantsay izay fahalemena ireo délégationna malagasy izay. Tsy mbola hita mandrakandroany ireo olona miisa 30 tao anatin'ilay sambo malagasy AW izay nialina tany Mahajanga tamin'ny 12 Jona lasa teo. Tapabolana mahery ateo aoriana tsy hita mazava ilay fandraisana andraikitry ny mpitondra. Tsy vitan'ny antoko politika iray ny fanarenana izao firenena anatin'ny fahantrana lalina izao ka miantso ny mpanao politika rehetra tsy mankasitraka an'izao fitondrana izao hitsangana ireo mpisehatra politika etsy amin'ny Magrobeoririka androany. Ny fiarovana ny mpitondra sy ny tombotsoany no tena antom-pisian'ny solombam-bahoaka maro anisa fa tsy lahara-pahamehana ho azy ireo ny fiadina ny maharary ny vahoaka. Ny maresaka iray sampirenena palestinianina mahery ny 600 no namony ainy ary mahery ny 4,000 no naratra nandritra ny fikarohana sy ny fitakina ny fanampiana mahaolona tao Gaza androany toeram-pisakafoanana izay sahany ny Fondation Humanitaire de Gaza ny Antsipriandreo no entina amintsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompo lasy tompo vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ny ity hariva ity asainay ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany makasika ny fitakina ny nosy malagasy no anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Tompo mangatakatany ny vahoaka malagasy amin'ireo îles Épars sabodon'ny frantsay noho ny tsy fananany ny fitondrana rajoelona hazon-damosina nararaotiny vahiny izay fahalemen'ny délégationna malagasy izay ka ny frantsay indray no manamafy fa manana ny fiandrianany amin'ireo nosy ireo. Teo anatrany izany manaraka ambokiny ny ekipa ny Andry Rajoelina andeha horantsika ny fanampanazavana entiny onona saina. Aleo tsy nisy, aleo tsy nisahirana fa avy hatrany dia nitsangatsangana raha ireny tatitra ny fivoriana teo amin'ny délégationna malagasy sy frantsay ireny taorian'ny feonany 30 Jona tany Paris momba ireo îles Épars nosy malagasy. Asa nanohy ilay vahiny anantanin'olona na efa nivonina ny tsy ady fa nanjakan'ny frantsay izay mpibotony tany ny fionana raha tarafina amin'iny tatitra nampahafantarina ho maliny. Misy 17 ireo teboka tao anatin'izay fanambarana iraisan'ny rotota izay. Nahitsy ary nazava ny ambaran'ireo délégationna frantsay eo amin'ny teboka 7 azy ny fiandrianana amin'ireo nosy ireo. Nale miaraka izany ilay délégationna malagasy ka tsy nahitana taratra tao anatin'ilay fanambarana ny endrika fahasahiana nanamafy sy nitaky ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ireo nosy ireo. Nanamafy izay fahosana izay ihany koa ny ao amin'ny teboka 10. Ny malagasy tompony indray no miady amin'ireo mpibotony tany mba ho afaka manjono malalaka ao ireo teratany malagasy. Isika tompony indray no mangataka ny fandraisana anjaran'ireo mpikaroka malagasy amin'ny fikarohana ratsiansa ao amin'ireo nosy ireo. Fangatana izay maneho fa tsy tompony ary tsy mahatsiaro tompony akory isika fa mangataka fahazoan-dalana avy amin'ny frantsay. Amin'ny mahafangatana nataon'ny délégationna malagasy manana safidy ny frantsay na anaiky na tsy. Fangatantsika izay midika ihany koa fa manaiky ilay fiandrianan'ny frantsay amin'ireo nosy ireo ny délégationna malagasy. Voahososa ilay fiandrianam-pirenena raha tarafina tamin'ireo nataon'ny délégationna malagasy ireo. Ireo iraky ny fitondrana rajoelona tany Paris ireo izay nananjo tsy ankasitraka ny fanambarana iny raha tsy izay tokoa no tao anatin'ny fivoriana. Satria iny communiqué conjoint raha sekenao deux parties iny tsy mivoaka iny. Tokony nanao an'izay izy hoe zay sy manaiky an'io communiqué conjoint io apetrao koa aty fa hoe zahay koa de miady anay malagasy sy miady zay fa tompony zahay
am'le resaka résolution ny Nations Unies na tamin'ny 119 na tamin'ny 80 dia tokony napetraksika teo koa zay sy afaka nivoaka communiqué conjoint io raha sy nanaiky asikany ny délégationtsika tany dia sy nangataka an'izany restitution zany azadino moa fa ny filohan'ny république anie no tompony ataontsika hoe anany diplomatie domaine réservé ny diplomatie io dia zay zany baiko azony tany ny filohan'ny république dia sisy zavatra nangatany zany momba ny ataontsika hoe famerenana fa hoe fitantanana io raha hita eo izy satria hoe ao ny scientifiquenay mba mahafaka anao azony donné amio ao ny mpamitana ny mpanzono mba handeha any isika milaza tompony mangataka ny atiny tsy hita tao anatin'ny fanambarana eo ambonana ihany koa ny endrika fitakin'ireo délégationna malagasy ny anonerana ireo fatiantoka ara-toekarina amin'ny fibodony frantsay ireo nosy ireo tranga iray ihany koa io izay maneho fa tsy nasiany frantsay lanjany tsy nasiany frantsay vidiny ary tsy nasiany resaka mihitsy izany hoe fiandrianany malagasy amin'ireo nosy ireo izany antony tsy ahitana ny momba izany ao anatin'ity fanambarana ity manamarina ny efa famakafakan'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV FM ny aloha ity feonan'ity izao toe-java-misy izao fa tsy vonona ny ady ho an'ny fiandrianam-pirenena izany ireo délégationn'ireo fa fampandriana drisa sy sarimietsika no betsaka izy io ny sy adalany ny zareo amin'ny Côte d'Ivoire ary angamba raha mahafantatra naharaka vaovao nareo hoe Jean-Louis Bilon tena niala misy amin'ny risque nationalité française io raha ilasaky président de la République Tidjane Thiam nirejety misy nalany misy hoe izy misy manala tegna zany hoe aleo azanony to nationalité to satria io zany lasa aiasy avanagna ho izy manjary miahy daholo olo rehetrarehetra misy fampitahorana misy no ataony gouvernement français hoe tandremonao tokony magnano avao sika mieritreritra avao satria raha ohatra tena iadany io sika maninona moa raha mandeha amin'ny tribunal fa tsy te hiady fa manao charinade fotsiny zany tena marina aminazy tsy fangatahana fifampirarahana ny tokony atao raha tia tanindrazana sy sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena marina ireo nampindramina ny fahefana fa ny fitakiana tondrozotra sy fametrahana tetiandro mazava ny amerenan'ny frantsay ireo nosy malagasy ireo amintsika anatin'ny fepitoana voafaritra tsy fahadisoana ihany koa ary taratry ny finiavana ny firosoana amin'ny fametrahana fitoriana amin'ny ambaratonga pahefana mahefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena anery ny frantsay ameriny ireo nosy ireo amintsika raha tsy misy amin'ireo kisary roa ireo no iseho mialoha sy mandritra ilay fivoriana fahatelo lazaina fa mbola ho tanterahana mila mandiny tena ny tsirairainy aminy hoe ekena ve raha io taninao nolovaina tamin'ny ray aman-dreny io anananao taratasy ara-dalàna no misy mibody sy mampiasa ka ianao tompony indray no mangataka mba ahafahanao ihany koa miara mampiasa izany taninao izany ekena ve izany tompony mangatakatiny amin'ny taniny izany mbola makasika ny fitakiny Madagasikara ireo hanosy Îles Éparses izay hatrany mamony adevitra momba ny fizakany Andry Rajoelina zopirenena frantsay ny tsy fisian'ny fehi-kevitra goavana ny voaka nandritra ny dinika faharoa momba ny Îles Éparses tany Paris ny 30 jona lasa teo hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena Andry Rajoelina izay tsy afaky ny taky sy anohitra ny folo frantsay ka tsy magaga raha ireny ny avokatra azo Yves Richard mitondra ny Antsiprienne mahakasika izay tsy négociable ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ireo nosy malagasy ary manohana antsika amin'izay fehi-kevitra izay ny firenena mikambana ny taona 770 raha ny fiarovana hatramin'ny farany izany teo anolohan'ny frantsay no nandrasana tamin'ny délégationna malagasy tany Paris ny 30 jona teo tsy hita mazava ny fahasahin'ilay délégationna malagasy raha ireny vokatry ny dia ireny tranga izay manokatra hevitra momba ny fananany Andry Rajoelina ny zopirenena frantsay izay tsy ahafahany manohitra ny filoha frantsay sy ny tombontsoany la Frantsa tenin'Andriamanitra Macron ici c'est la France de la souveraineté française iny tokony hoe fasena iny ao anatin'izay zavatra zay ka raha andefa zany ohatrany hoe fandaniana fotoana manœuvre dilatoire moa filazana azy amin'ny teny frantsay zany raha io zavatra mitranga io fa mbola tsisy fahavonona ny frantsay hamerina an'izy io et pourtant notre président de la République il est de nationalité française est-ce qu'il est capable de désobéir Emmanuel Macron notre président tsy mazava ihany koa ny paikadin'ny fitondrana iadina amin'ny amerenana ireo nosy ireo hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena ankilany ny mpitondra mihevitra ho mahavita samirery ny raharam-pirenena ka miolon'olona tsy mijery ireo sosikevitra arosy ny hery-velona rehetra ireo manolo-kevitra ny amin'ny tokony anaovana fikaonandom-pirenena izay hita fa tsy raharahin'ny mpitondra inona no antony ny mpamakafaka raharam-pirenena izay nanamafy no mahazava-dehibe ny tiniky ny samy malagasy ahafahana miray feo amin'ny fitakina ireo nosy ireo za mino fa mbola misy olona tena tia tanindrazana any so dia tokony eto Madagasikara aloha no ataony dinika
iarahana ihany mba hijerena koa hoe inona ny tokony atao, tokony mba iarahana mifampidinika inona ny tokony atao, fa ny fanendrinendrena olona tsy de manana n'izay ataontsika hoe ara afaka miady amin'ny fananana tokony ho iadivana zay, satria tombontsoan'ny Madagasikara, tombontsoan'ny malagasy ray manontolo ny iadivana any fa tsy aitraitra akory. Zava-dehibe hoy ity mpamakafaka raharaham-pirenena ity ny fiainona ny hery-velona rehetra raha tiana ny andeha lavitra amin'ny fitakiana ireo nosy ireo. Tombony ho an'ny Frantsay ny fisiany adevitra tamin'ny sehatra maro mikasika ny Ilze Parsa ny alohan'ny dinika ny 17 jona teo ka nahazoany ny fomba fijery maro lafy. Isan'izany ny fomba fijery ny RN na ny Rassemblement National izay nanitrikitrika ny mahany Frantsa ireo nosy ireo ary mitaky ny vondrona Europeanina hiaro ny fiandrianan'ny la Frantsa amin'ny Ilze Parsa. Ireo gazety an'ny Frantsa ihany koa izay manamafy fa naneo sy mitaky ary manamafy izay fiandrianan'izay i la Frantsa tamin'ny feonana ny 17 jona teo araka ireo latsoratra gazety Frantsay nivoaka taorian'ny feonana iny. Fomba fanao politika izay azo alaitahaka indrindra fa fiandrianam-pirenena amin'ireo nosy malagasy ireo no resaka ka tokony hampandeferina ny ambopody toerana ho hatrany ity mpamakafaka raharaham-pirenena ity indrindra ho an'ny mpitondra izay miariary fasahirana amin'ny fitakiana ireo nosy ireo ary lany andro manao sarymetsika. Lafim-baovao mahakasika ny fitanterana an-dranomasina tsy mbola hita mandrak'androany ireo olona misy 30 tao anatin'ilay sambo malagasy AW izay niala tany Mahajanga tamin'ny 24 ny volana Jona lasa teo. Tapabolana mahery ateo arina tsy hita mazava izay tena fandraisana andraikitry ny mpitondra eto amintsika hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Firenena hafa indray no mandefa fiaramanidina hitadiavana ireo olona ireo fa ny fiaramanidina vaovao azitsika ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Gabin Eloa no mitondra ny Antsipriany mahakasika izay. Mitohy ny fikarohana sambo AW hatramin'izao miaraka amin'ireo olona misy 30 tao anatiny ity sambo ity izay niala tao Mahajanga ny 14 jona teo ary nikasa ho an'ny Komoro izay tokony ho tonga tany an-toerana ny 17 jona. Tao anaty izay fotoana lavalava izay dia efa intelo nanofa fiaramanidina mpikaroka ny tompon'ilay sambo fa tsy mbola nahita mangirana. Raha nifantatra ihany koa dia miaraka amin'io sambo io ny zanaka vavitokan'ilay tompon'ny sambo. Miady irery ireo fianakavian'ny mpandeha 17 sy mpiasa 12 tamin'ity sambo AWIT fa tsy hita ny fandraisana andraikitry ny fanjakana malagasy hoy ny solombavam-bahoaka. Ny tompon'ilay sambo no misahirana sy manao ny ezaka rehetra fa ny fanjakana foibe miravoravi-tanana ka io zany no mampametra-panontaniana satria tsy olona ray na roa fa any amin'ny 30 anatin'ilay sambo ary raha tsy diso zany manodidina ny 5 ny malagasy ao anatin'io sambo ao. Hoe miandrinina zany amin'ny fanjakana malagasy manoloana an'izay satria tebiteby eo amin'ny fiarahamonina tsy ao tapon-tanàna Mahajanga ihany fa misy amin'ireo olona ireo avy any amin'ny faritra Sava, misy avy any amin'ny faritra Sofia ka eto no anengako ny mpitondra fanjakana hoe jereonareo akaiky io zavatra io satria lasa betsaka loatra ny feo miely. Raha ny zava-misy ao Mahajanga amin'izao ho ity solombavam-bahoaka ity tsy misy sahy miteny sy manome vaovao momba ity raha ity ireo tompony andraikitra tranga izay mampametra-panontaniana ho hiatrany ny fanambarana. Nahitra ihany koa ny PMF ianareo ny tompony andraikitra voalohany amin'izy io mitady vaovao marina izahay ajoro isan'andro mahakasika an'io sambo tsisy atreto fa ny faritra zany no manao fampitam-baovao amin'ny alalan'ny Facebook. Inona ny antony mahatonga anareo manitrika ny information mahakasika an'io tsy fahitana an'io sambo. Misy zavatra fenina ve any? Lazaonareo ny marina fa tsisy zavatra tsy hitahita ohatran'izao dia samitsika rehetrarehetra samy mangina ary tsy médiatiser io zavatra io zany atapon-tanàna Mahajanga ao mampametra-panontaniana ka mila ho an'ny mangarahara zany no hitakeko an'izay amin'ny mahasolombavam-bahoaka satria betsaka mitaditra avy aty tonga aty amiko. Eo koa ny fianakavian'ireo olona zay any miantso anahy koa. Raha ny fampitam-baovao natany governorany faritra Boeny tao anaty tambazotra serasera momba ity raha ity tonga ao Mahajanga ny aliny zoma 4 Jolay ny fiaramanidina miisa 2 avy any Maurice hanampy amin'ny fitadiavana an'io sambo io. Nagaga amin'ity raha ity ny tsy fahitana fiaramanidina malagasy manao fikarohana hatramin'ny androany. Rehefa inona vao ahetsika ireny fiaramanidina eto amintsika ireny hoy ny mpanara-baovao ary aza ilay fiaramanidina vaovao azo ny alohan'ny fetim-pirenena teo. Ny fotoana toy izao no tokony anehoana raha manana izany fitaovana izany ny filohalon-dasy sy ny fanjakana malagasy hamonjena ny piray tanindrazana
fa maninona no tsy ampiasaina mitady ilay sambo very any Mahajanga sa mbola ampiasaina mitatitra ireo olona namonjy ny filan-kevitry ny ministra tany Fianairantsoa ho iatrany ny fanontaniana mpanara-baovao. Mampametra mpanotaniana ihany koa ny tsy fandraisana andraikitra ilay fanjakana heverina ho ray aman-dreny. Raha tany misy fanjakana dia tsy tokony hipetraka ny fanontaniana ny amin'ny hoe iza ny tokony hiahy sy hiaro ny malagasy. Androany goragora sy mitavojavoza tahaka ny amin'ilay fanampozinana sy fahampozinana ara-tsakafo ihany no fomba fiasan'ny fanjakana. Pré-tany razana ary olona ampolony maro anefa no voakasika an'izany. Tontolon'ny politika eto Madagasikara tsy vitan'ny antoko politika iray ny fanarenana izao firenena anatin'ny fahantrana lalina izao. Ka miantso ny mpanao politika rehetra tsy mankasitraka an'izao fitondrana izao izay hitsangana ireo mpisehatra politika tetsy amin'ny Magrobeoririka androany. Potika noho ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra ankehitriny mitantana amin'izao fotoana izao i Madagasikara ka fotoana izao andraisana andraikitra raha ny fanazavana mbola Eloaga Bayatrany no mitondra ny Antsiprieny mahakasika izay. Latsaka ankaterena i Madagasikara mahantra sisahirana ny vahoaka malagasy vokatry ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny fitondrana rajoelina hoy ny antoko SVM androany. Nopotehiny izao fitondrana ankehitriny izao avokoa ny sehatra rehetra tsy misy afa-tsy ny fanovana ny mpitondra ihany no vaholana amin'izany hoy ny fanazavana. Tsy mbola mandroso Madagasikara fa mila reny potika tanteraka ny firenetsika simbainy reto mpitantana reto ny firenetsika ampanatrany reto olona reto ny malagasy mpiraitan-drazana amintsika vonoiny olona reto ankolaka isika tobokilasy tovivavy potehiny zareo ny sehampiarina rehetra ao ny fambolena ao ny fiompiana ao ny fangarahana izay anisany mirefarefa amin'ny tany mila antsika rehetrarehetra mitambatra Madagasikara satria tsy azo ekena tsony tompoko ny zavatra nisy amin'izao fotoana zao. Mila manova mpitantana isika eto Madagasikara. Tsy vitan'olona na antoko ray ny fanarenana an'ity firenena latsaka ankady ity hoy kosa ny teo anivony antoko tim ny filohan'ity antoko ity izay miantso ny fitamarany mpanohitra rehetra. Ny antoko tiako Madagasikara dia manana andraikitra lehibe dia lehibe amin'ny ara politika eto Madagasikara ary minona reo izy misoa tambaranova ny mpaikatika dia le tiako Madagasikara teo aloha ampiny reo olona maro be manokana antsika ivondrona miaraka amin'ireo rehetra tsika tonga hoe tsy maintsy mirahiny tsika tsy maintsy mifankatytsika tsy maintsy mifanampy isika totrano tsy vita milery tsy mivata mpaikady ary tsy maintsy nanatona n'izy ireo eny mianadadadada tsy agerena mianatsika mamazy. No marina androany teny amin'ny Magrobeoririka ny 7 taona ny joroany antoko tiako Madagasikara. Pasatra ny ampandroso ny firenena raha ny vahiny hatrany no omen'ny mpitondra tombon-dany hoy ny nambaran'ny avy ao anivony coopérative des opérateurs privés en électrification de Madagascar. Feheziny avahiny avokoa ireo orinasa stratezika rehetra eto amin'ny firenena. Ka ny malagasy indray no lasa anjorom-bala na manana fahafahana sy ny fahaiza manao azy hoy ny nambaran'ny avy ao anivony COPEM onona saina ny mitondra ny Antsiprieny makasika izay. Ny vahiny hatrany ataon'ny mpitondra laharam-pamehana amin'ny fisitrany ireo sehatra sy orinasa stratejika eto amin'ny firenena hoy ny COPEM na ny coopérative des opérateurs privés en électrification de Madagascar ka mahatonga ny toe-karena latsaka katerena toy izao. Mananika ny 700 ireo orinasa vahiny mitana ireo sehatra stratejika amin'izao ka izy ireo no mifehy ny toe-karena sy ny malagasy. Ohatra fotsiny ny resaka solika zany 700 ndrareo dia ny orinasa frantsay ny banky dia ny 700 zay ny orinasa frantsay ny télécommunication dia any frantsay ihany koa ny orinasa 700 zay ary indrindrindrindra ny indostrie eto Madagasikara ary vokatra avatray dia ny tombony rehetrarehetra zany zay azo eto Madagasikara dia lasa mandeha makany Frantsa daholo fa kely dia kely sisa no mijanona eto amintsika ary tsy vitan'izay fotsiny fa mba hanatanterahany any zavatray dia be dia be ny asa izay tokony sika malagasy no manatanteraka azy nefa indrisy voatery zareo frantsay no manatanteraka azy fa ny zafikelyntsika na ny zanatsika mbola voaray taona angamany na mbola minony na mbola voatorotoronina akory no amerina nyreny trosa zay ataontsika reny anany reny mampalaelo nefa dia tia nomena andrareo orinasa frantsay no fitantanana azy gestionnaire de fonds filaza azy zany fa ny liana
ny mpandraraha malagasy ny zavatra zany atsika malagasy. Ilaina ny vahiny ary tsy tokony anakatom-baravarany Madagasikara amin'ny fifandraisana amin'izy ireo fa ny fitondram-panjakana malagasy no tokony hiasy ho sari-piaro raha taraiky ireo orinasa malagasy raha ny fanazavana hatrany. Tsy hoe fankalana frantsay tsy akory no tiana asongadina amin'ny zavatra zay fa ny famezana tombon-dahany antsika eto toerana satria tsika no miaina eto Madagasikara, tsika no hoe raha misy zavatra fampandrosoana azo atao dia tsisy zavatra mandroso zany raha tsy ny eto amin'ny tanàna ihany tsika malagasy no afaka miezaka mampandroso andrisa ilaina ny fanohanana ny fanjakana amin'ny zavatra zay ary zay ny ilaina leo fitiava-tanindrazana ny mba ho responsable tsika satria fa vita n'ireo ray aman-dreny teo aloha ny azontsika ny fahaleovantena ara-politika dia anjarantsika taranaka teoriana indray zany amin'izao fotoana izao maneho zany fitiava-tanindrazana zany ka azontsika mahazo ny fahaleovantena ara-toekarena ary tokony hoe izy ny lohalaran'ala izy masy mandidy malagasy amin'ny zavatra rehetra izay atao eto Madagasikara fa manampy fotsiny nataony any ivelany. Manana fahaiza-manao ny malagasy ary voaporofo zany raha tsy aka fa tsy ireny fifananana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireny izay ahitana fahasangana hatrany ny solitena malagasy. Olana tsy ampy ny toana avy amin'ny fanjakana izay tokony hanampy amin'ny fisitrahana tosika arabola fa indrindra tsy tokony ho vato misakana amin'ny fampiroboroboana ireo orinasa malagasy ka amingana amin'ny endrika samihafa toy ny etra, herinaratra, kolikoly sy ny sisa. Lafombaovao mahakasika ny fahefana mpanao lalàna, ny fiarovana ny mpitondra sy ny tombotsoany no tena antom-pisian'ny solombavambahoaka maro anisa fa tsy ny lahara-pahamehana ho azy ireo ny fiadiana izay maharary ny vahoaka hoy ny fanehoan-kevitry ny mpandinika raharaham-pirenena. Mila tonga saina ny vahoaka manoloana ny famitahana sy ny fanabatoana azy ireo. Andeha ho rahantsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Tapitra iny fivoriana ara-potoana voalohany antenimieran'ny pirenena diso fanantenana ny vahoaka manoloana ny fomba fiasan'ny maronisy tsy manandanja amin'izy ireo ny olana sy ny maharary ny vahoaka fa ny fiarovana ny mpitondra no mahamaika sy edivan'izy ireo miaina fahasairanana ny vahoaka toy ny olany jiro sy rano ny fidangany vidim-piainana sy ny olany fahasalamana sy ny fanabeazana saingy tsy hita mijoro miaro ny vahoaka amin'izany ireo solomavambahoaka maronisy tsy mahavita misolotena sy manatanteraka ny asa izay nifidiny vahoaka azy izy ireo. Raha miresaka ianao solombavambahoaka maro anisy ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia tsy mila mitady lavitra tsika fa za fotsiny te hiteny hoe raha ny anarany fotsiny arany hoe solombavambahoaka dia jereo ny zavatra iainan'ny vahoaka. Ampy ve ny solika, mandeha ve ny rano, tsy tapaka ve ny jiro, manahoana ny vidim-piainana, miresaka an'izany ve ilay olona tsotsika hoe solombavambahoaka maro anisy ireo. Dia nitsika vahoaka koa mila mametra-panontaniana hoe mbola hifidy an'ireo olona ireo ve sa tsy amin'ny manaraka. Voasolotena ve tsika rehefa miatrika minisitra sy miatrika gouvernemanta ireo solombavambahoaka voalaza fa maro anisy ireo. Misy miteny moa indramiko ny tenin'ny tanora rehefa hihinana ihany izy vao misolotena ny vahoaka, misolo ny vavan'ny vahoaka fa rehefa hiteniny marary ny vahoaka miaro fitondrana ary ny ataony. Tsy mahavita ny asany nampadreketina azy arak'izany ireo solombavambahoaka maronisy fa variana miady ny tombotsoany sy ny mpitondra toanany tokony handray lesona ny vahoaka eo anatrehan'izay mba hialana amin'ny famitaham-bahoaka. Voafitaka ve ny vahoaka ny circonscription tsirairay samy manana ny députéany dia ny antom-pisian'ny circonscription mba ho fantatry ny vahoaka eo amin'ny circonscription tsirairay hoe iza no fidiny dia inona no ny fanarahany tamin'ny olona fidiny io hoe rehefa ao tonga amin'ny antenimieram-pirenena ianao dia hiteny inona. Za aloha mialatsiny fa ny zavatra hitako tena mampijaly ny vahoaka hatreto dia ny resaka rano, ny resaka herinaratra mokarana, tsy jiro mirehatra fa herinaratra mokarana, dia resaka fandriampahalemana. Raha tsy feno ireo telo ireo mbola tsy dirako ny fitsaboana sy ny fianarana fa ataontsika any aloha iny fa rehefa tsy feno ireo tsy manao ny asany zany le député miteny amin'le ministra tsirairay tompon'andraikitra amin'ireo hoe mijaly le vahoaka tsy afaka miaina milamina, tsy afaka mamokatra, tsy afaka mianatra, marary maty. Betsendraofana ny maro anisa eo anivon'ny antenimieran'ny pirenena ka tsy misy azo antenaina hanova ny fiainam-bahoaka raha mbola manohy ny fomba fiasany baikoa ny fahefana mpanatanteraka tsy hafa-miala fa tompon'antoka miaraka amin'ny mpitondra izy ireo noho ny firaisana tsy kombakomba amin'ny fampahantrana ny vahoaka ny firenena izay miapotika hatrany amin'ny lafiny rehetra manoloana ny tsy fahaiza mitantany ihany Rajoelina. Nanao fanambarana imbonana androany ireo firaisamonim-pirenena ny vorona nandritra ny atelona teny Ivandry tao anatin'ilay forum des organisations de société civile. Nasiana izy ireo tsindrim-peo manokana tamin'izany
ny raharaha ao amin'ny nosakaty izay mandeha ny feo amin'izao fa iroso amin'ny fanesorana ireo mponina tsy ho ela ny tompona ndraikitra mahakasika izany. Takin'izy ireo ao anatin'izany ny irosona andatabatra boribory momba ity raharaha ity izay andraisan'ny ireo mpisehatra rehetra voakasika anjara. Io ihany koa ny fametrahan'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny orinasa Green Madaland izay tsy fantatra mandraka androany. Andeha rahantsika mifanampy mpanazavana. Miray feo-mponina izay sy mpanamposika ny fantatana amin'ny mpitondra fanjakana sy ny orinasa anao latabatra boribory na table ronde. Miaraka amin'ny mpiara-mobonantoka farany ambony ao amin'ny orinasa Green Madaland. Hevitra telo tsy lino manodidina izany latabatra boribory miaraka amin'ny orinasa zany. Voalohany, hiaraka amin'ny mpahelalana sy teknisiana samihafa izay ao fidiny hanampy azy eo amin'ny fanakalozan-kevitra ny mponina satria ny orinasa antea-tompona ndraikitra ao amin'ny fanjakana matanjaka be foana. Asiana fiantsona sy fanasana antsoratra izany latabatra boribory zany fa tsy resaka ambava na antarobia ho ny fampilazana ny fotoana sy ny toerana. Anefa 5 andro mialoha ny fiantsona fanasana ahafahan'ireo rehetra tokony anatrika mandamina ny fotoanany kasany ho tonga eo. Tontolon'ny varotra iray amin'ireo vondrona misehatra amin'ny lafin'ny fitsinjarana sy ara-barotra eto Madagasikara ny Abibo Group izay nitsangana tamin'ny taona 1970. Mivelatra trany ny vondrona ankehitriny miaraka amina ekipa ahitana teknisianina malagasy maro. Ny vondrona izay mikendry trany ny anome ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Tamin'ny taona 1970 no namoronan'ny fianakaviana Karmalite eto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritra Befandriana avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary ny hitatra haingana eny amin'ny sehatra ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana traika efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay hanome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay hanolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny ankora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika na avy any an-kafa. Tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafiny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehy tsara, ny kalitaon'ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo. Reharehanay ny fanatobiana entana izay mifototra ny fototra-fitrasa moderna sy manavao hatrany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra. Vondrona Abibo, ny kalitaony lahara-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra. Ny fiarahana miasa amin'ny mpanjara matianina maherin'ny 900 miparitaka manerana ny faritra 30 eto Madagasikara no iroboroboan'ny traikefanay amin'ny fitsinjarana izay tena hita fa mahomby. Izany dia ahafahan'ny groupe Abibo mampielo ny vokatra any amin'ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana. Ao amin'ny Abibo, ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay. Marika maherin'ny 90 nitsinjarainay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy ny mpanjifa izahay. Ny vokatra azinay dia misy tolotra isan-karazany manomboka amin'ny paty tena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelon'aina tsy azo ialana ary ao koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely. Isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo itokisanao azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasana.
Ny tantarany Abibo dia sarotra sarana ny tantaran'ny firenena malalantsika Madagasikara. Izahay eo amin'ny Abibo dia tarihiny viana feno fanantenana ho an'ny hoavin'ny firenentsika. Tapa-kevitra izahay fa hanome aina trana ny sehatry ny fitsinjarana sy hanamafy ny sehatry ny varotra eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe U dia nanometraka efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay. Amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 903 alina avy eto an-toerana na avy any ivelany, manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ankehitriny, ny aro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay. Ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indiana dia mampandray anjara ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafin'ny faritanytsika. Ao amin'ny Abibo, mirehare izahay efa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny kolontsainy. Dia ny ihany koa no antsika miditra amin'ny sainto vetivety atao anatin'ny dokam-barotra hoentsika mipita ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo. Mbola hoentina amintsika eto ny resaka tontolon'ny bois de rose, ny fahasalamam-bahoaka ary ny resaka fanorenana tsy ara-dalàna. Manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Cosmos se déplace à l'intérieur de la City Ivange à côté de Super U. Plus spacieux, plus de choix pour mieux vous servir. Électroménager, meubles, TV, audiovisuel, téléphonie, fitness, décoration, outillage, instruments de musique et bien d'autres encore. Ne ratez pas notre offre spéciale ouverture du 10 au 13 juillet. Avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains produits uniquement à Cosmos La City. Vous avez bien entendu, jusqu'à 50% de remise sur certains produits. Et c'est uniquement à Cosmos La City Ivange à côté de Super U. Cosmos, votre partenaire de confiance. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Ino malisy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malisy zany Poisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila poisson mahazonda mahazonda zay mila poisson mahazonda zay mila poisson mahazonda mahazonda amepanol brox yan Dimy ambinipolo. Dimy ambinipolo. Dimy ambinipolo. Dimy ambinipolo. Dimy ambinipolo. Na ihany aza dimy ambinipolo zany. Dimy ambinipolo taona ny fahaleovan-tena, dimy ambinipolo isan-jato ny fihenam-bidy ao amin'ny magazay Cosmos irery any. Ny 12 jona hatramin'ny 10 jolay ndao hiaraka ifety miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 10 ambinipolo isan-jato any amin'ny magazay Cosmos rehetra. Tsy olana ny tsy fananam-bola eo ny eo miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente crédit mirindra. Mividianana io ary aloha avy tsikelikely hatramin'ny 30 volana. Azadino ny daty ny 12 jona hatramin'ny 10 jolay fihenam-bidy hatramin'ny 10 ambinipolo isan-jato eny amin'ny magazay Cosmos irery any. Cosmos, votre partenaire de confiance. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja
Cosmos se déplace à l'intérieur de la City Event à côté de Super U. Plus spacieux, plus de choix pour mieux vous servir. Électroménager, meubles, TV, audiovisuel, téléphonie, fitness, décoration, outillage, instruments de musique et bien d'autres encore. Ne ratez pas notre offre spéciale ouverture du 10 au 13 juillet. Avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains produits uniquement à Cosmos La City. Vous avez bien entendu, jusqu'à 50% de remise sur certains produits. Et c'est uniquement à Cosmos La City Event à côté de Super U. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salamadoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ana-canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refo-zetiny. Mora koa mba sofio lesy fa inona tiany olana aiza laha teo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao tapitra hatreo pan Bionix, les batteries maharitra tsy misy fetra. Misolana nga? tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila mankany amin'ny hôpitaly aingana izay Ndao fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao fotoa tsara. Ho antsika matianina eo amin'ny sehatry ny fitaterana, manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba hampirindra tsara ny asa. Bionix, bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. Le nouveau showroom Serra au centre commercial à Ecopark Tanzbat redéfinit l'expérience de shopping en proposant un espace personnalisé où architectes, designers et particuliers peuvent découvrir nos produits haut de gamme. Design, esthétique, innovation, carrelage de qualité qui donne vie à votre environnement, gamme de sanitaires à faire rêver, des vasques et lavabo design, robinetterie. Le nouveau showroom Serra à Ecopark Tanzbat, plus qu'un simple espace d'exposition, mais un lieu exclusif où innovation et créativité se rencontrent. Venez découvrir notre large gamme de produits exclusifs Serra dans notre nouveau showroom au centre commercial à Ecopark Tanzbat. Serra, redefining excellence. Tafaverina tao anatin'ny tapany faharoa ny fahampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity ho an'ny tontolon'ny azo sarobidy no anoizantsika ny fahampahalalam-baovao. Ankoatran'ny lavanilina sy ny jiro mampiavaka sy mampidibola ho an'ny faritra Savasy Analanjyrofo hatramin'izay ny Andramena. Manana tahirina azo sarobidy antaony maro ny faritra iny hoy nambaran'ny solombavambahoaka. Araka izany mitaky ny amelana ny varotra sy ny fampiasana azy ireo ity olomboafidy ity eo ampiandrasana izay ho fanarenana ny sihatry ny lavanilina. Eloagabaino mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Sahiranareo tantsaha sy vahoaka any amin'ny tapany avaratra sy avaratra Antsinanana Nosy tato anatin'ny fotoana maromaro mifandimby. Antony ambany ny vidin'ny lavany ka maty antoka araka izany ireo mpamboly izay nandany vola be tamin'ny fambolena sy fikarakarana ny vokatra. Fanarenana ny sehatry ny lavany izay tsy mbola hita taratra mazava mandrakandroany. Andaniny tsy azo hetsika ihany koa ireo andramena sy azo sarobidy izay isany hareny ireo ponina ahafahana manentsina ny banga eo amin'ny fidiram-bola. Araka ny fanazavana amanalina taonina ny tahiriny andramena any amin'ny faritra Savasy sy Analanjyrofo amin'izao. Bodirozy am'izao ny tsy andeha napaka atsika fa efa misy taoka eo fa tapaka fa ela be de vola mihevitro zany, vola mipetraka
rehefa ahetsika izy mahazo volany fanjakagna, mahazo volany vahoaka madinika, mahazo volany opérateur, zegny hoe samy mahazo vola daholo. Zegny mahatonga zay magname sosokevitra ny gouvernement mba agnitsika bois de rose. Misy stock be dia be, isan'olona misy stock samba manana tegna fahalalana ny varotra satria tsy azo ahetsika izy amizao. Rehefa manetsika anao dofo vasambotra amizao, tsy azo ahetsika mihitsy le bois de rose. Mbo sokafina zany ny fanjakagna zany mbo magnano fagnaragna agny ivelany hoe bon ampandehanana bois de rose ny fasaragna-bahoaka fa very fondroka ny volantsika mihitsy koa zegny volantsika malagasy mihitsy koa am'le bois de rose zany. Antala, Maroantsetra, samba maro district misy any bois de rose zany. Maro raha tsy haiky firy alina tonne zany donc resana. Tsy koragna 1000 tonne tsika fa firy alina tonne agny zany ny zava-misy. Arak'izany, takiny ity solo-mavamboaka ity ny analefahan'ny fanjakana ny fivarotana Rio azy sarobidy any amin'ny distrikny Antala, mifanindran-dalana amin'izay ireo fepetra samihafa isoroana ny zava-misy tany aloha momba izay andramena izay. Lafombavao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana, mangataka fidinana ifotony ijeriny zava-misy marina ao amin'ny CSP2 ny ponina ao amin'ny commune Tsivory faritra Anosy. Olona maro ny tratran'ny tazomoka saingy tsy zarizary ny fandraisana an-tanana azy ireo sy ny fotodrafitrasa ao an-toerana. Gaëtan Andretsilavo mitondra ny antsiporiana mahakasika izay. Manodidina ny 700 marary eo amin'ny commune Tsivory no voan'ny tazomoka araka ny fanadihadiana natao teo anivon'ny CSP2 ao an-toerana. Maro amin'ireo marary no misedra fasairanana vokatry ny fanaovana dokotera-tena. Antony, tsy zarizary ny fandraisana azy ireo eny amin'ny tompom-pahasalamana. Ny tompom-pahasalamana ao an-toerana izay tsy ahitana katra-panafody na iray aza ny farmasia. Raha ny loharanom-baovao azo, misy fanodikodinana fanafody ao an-toerana. Ankoatr'izay, tsy hita ny subvention nomeny commune natao anatin'ny 2 taona. Nisy nitondra ny ordinateur miaraka amin'ny imprimante ary ny box wifi. Volany be misy 10 fandrahoan'ireo marary sy mpiteraka ihany koa no tsy hita miaraka amin'ny groupe électrogène fanomezana avy amin'ireo mpiara-miambinantoka. Nanamafy izany ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena kada na adinika ivondronan'ireo ray aman-dreny toteny ao Tsivory. Tegnako agnisan'ny membre ao amin'ny kada izay nandray ny taratasy avy amin'ny mpiandraikitsy ny fagnafody ao amin'ny hôpitaly. Dissipasantrice izay nanao ny tatitsy io fa tsy misy ny fagnafody eo noho ny fagnodikodignana. Sy ny fagnafody ihany nefa fa hatramin'ireo fitaovana izay avy amin'ny malalatagna izay nanolosy. Ary nisy koa subvention boaka amin'ny commune izay anjara ho an'ny hôpitaly ihany koa satria fanao zany amin'ny tena maha commune izay miandraikitra ny subvention. Fa hatramizao tsy hita popoka eny na ny dokoterany aza tsy tafapetraky ao an-toerana matetika ary tena sahiragny marary fa ireny paramedy regny fotsiny miasa hatramizao. Mampametra-panontaniana ny mponina ao an-toerana ny zava-mitranga. Voalaza fa efa nahatonga TDR na test de diagnostic rapide misy 240 miaraka amin'ny fanafody tazomoka na ACT ny CSP2 ao an-toerana ny 4 ny volana May lasa teo. Tsy azo ampiasaina anefa zany raha ny loharanom-baovao azo fa miandry ny fahatongavan'ny dokotera avy any amin'ny commune na Ebelo district ny Ambosary Atsimo. Manao antsoavy ny tompon'andraikitra ijeriny zava-misy eny fotony ny mponina ary miandry vahaolana matotra hiarovana ny aina sy ny fahasalaman'ny vahoaka. Mirongatra ankehitriny ireo disadisa ara-piarahamonina momba ny fananantany. Maro ireo fifanolanana misy eo amin'ny olom-pirenena manoloana izany sy ny commune vokatra izay toy ny tranga misy eny Ankadievo Alasora. Vokatry ny fahanterana sy ny fanjavozavon'ny lalàna mifehy ny fananantany sy ny fanorenana izany hoy nambaran'ny manam-pahaizana androany makasika izay raha izay santatry ny aina. Mirongatra ary miteraka disadisa eo amin'ny fiarahamonina sy ny commune ny resaka fanorenana eto amintsika. Ohatra amin'izany ny tranganisy tao Ankadievo Alasora. Olom-pirenena maromaro no nitaraina noho ny fandravana ny fanorenan'izy ireo tamin'ny tany efa nanjarin'izy ireo nandritran'ny taona maro. Ty tany hitantsika eto ambanin'ity misy biriky ty zany efa tamin'ny taona 1,790 no najarin'ny reninay manana karatra mihitsy izy mahampamboly azy tamin'izany. Dia nanamarina zany daholo ny mpitondra ny fandimby teo amin'ny fokotany
dia tamin'ny taona 10 araka amin'ny 20 septambra zany de mbola nanamarina zany a ny adjoint maire zany zay nividy an'ry tambary parcelle 199 misy canal public manasaraka anazy io de aty aminay daholo ny taratasy fanamarinana rehetrarehetra zay nataon'ireny de gaga be zahay hoe aty arina zany hoe nangatahany ray ony tia taty arina zay satria io anazy io zany hoe ho amidiny zay zany efa mba nivezivezy teny amin'ny commune foana hoe inona ny fampirarana satria ny commune ny ray aman-dreny ara-pitondrany Manoloan'izany nitondra fanazavana ny teo anivon'ny commune manaraka dingana telo ny commune alohan'ny andindina ny fandravana fanorirana nahazo fampilazana intelo ireo voakasika alohan'ny fandravana raha ny fanazavana ny zavatra anankiray tsara ho fantatra aloha ny lalàna momba ny fanajerana tany sy ny toeram-ponenana 510 aotra 2 dia manome alalana ny ben'ny tanàna androdana fotodrafitrasa raha toka misy ny tsy fanaran-dalàna zany hoe mahakasika an'io trano eo Akadievo dia efa tamin'ny volana novambra taona 2024 nanomboan'ny asa izahay no nampitsahatra ny asa zay nataon'ireo olondreo teo taorinan'izay dia nisy ny fanohanana teto anivon'ny commune satria ao anaty tanin'olona no anorena ny reo olondreo an'io fotodrafitrasa io zay tsy nazahoana lalana tety amin'ny commune nampiatsony reo olondreo hoe ataovy ary ny fametrahana alalana anorona zany hoe aiza ny taratasy nareo ahafahanareo mahazo permis tety amin'ny commune fa tsy nisy zay taratasy tety amin'ny commune zay tsy mazava ho an'mponina ny digana sy ny lalana momba ny tany sy ny fanorenana ka mahatonga ny firoborobory fifanonanana momba ny tany sy ny fanorenana hoy ny malapahezana iray momba ny fanalan-tany manala ndraikitra ampahafantatra ny mponina ny fomba fiasa ny malapahefana indrindra ny commune izy ireo no tompona ndraikitra voalohany amin'ny fifanolanana ara-tsosialy momba ny tany amin'ny ankapobeny hoe manara-dalàna sy ny tsy manara-dalàna rehefa tsy fantatra ny le lalàna dia lazaina fa tsy manara-dalàna le olona nefa ny andraikitra voalohan'ny commune ny mampafantatra ny olona rehetra ao amin'ny faritra misy azy ao amin'ny faritra iandidiny dia hoe reto aby ny lalàna tokony ho atao indrindraindrindra ny olona anorona trano zany dia mila manatona eny amin'ny commune foana satria misy ny atao hoe plan d'urbanisme mila arahana ny plan d'urbanisme nefa tsy ny rehetra mahafantatra anazy fa any amin'ny commune ihany mahita azy amin'ny commune rehetra ny fahalalako azy dia misy natao hoe guichet unique ny eto Antananarivo renivohitra dia misy an'izany mihitsiny dia manatona an'ireny ianao rehefa aloha nanao construction amin'izay tsy mitonona hoe construction illicite na hoe manorona eny amin'ny toerana tsy azo anorenana ankoatra ny tsy fahalalana ireo mponina efa lany andro ny lalàna momba ny fanalan-tany sy ny fanorenana eto amin'ny firenena izany no miteraka fifanolanana momba ny tany sy ny fanorenana miankina amin'ny finiavana ara-politika eo amin'ny manam-pahefana ny fanatsarana ireo lalàna ireo no hamalana ireo olana ara-tany ireo raha ny fanazavana amaranantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka iray sampirenena indraimbavava mahakasika ny adiny Israely sy ny Palestina ao Gaza Palestinianina maherin'ny 900 no namony ainy ary maherin'ny 400 no naratra nandritra ny fikarohana sy ny fizarana ary ny fitakiana ny fanampiana maha-olona toy ny sakafo ao Gaza androany toeram-pisakafoana izay sahan'ny Fondation Humanitaire de Gaza na ny JHF orinasa tsy miankina izay vatsiny États-Unis sy Israely vola no noampangain'ny ONG sy ny avy ao anivon'ny ONU ho tsy mafy sy tsy ampy fahaiza-manao amin'ny fizarana fanampiana maha-olona raha araka ny fanazavana izay tsy manaraka ny lamima iraisam-pirenena manoloana izay araka ny vaovao avy any antoerana manoloana ny ady misy amin'izao fotoana izao any antoerana izay misy ny daroka bomba dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazam-baovao tamin'ity ariva ity isaorana sy ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafy ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
Boisson vaovao mampatanjaka. Brox a présenté ny vava. Salama tompoko. Tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. A présenté ny vava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. A présenté Nivava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge. Une étape de rêve à Madagascar. A présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.